taorian'ny fanafian-dalina fokontany iray tao amin'ny tanànambely surtsirobiana ny aliny alakamisy teo sy ny olana tao amin'ny brompi fifidianana tao amin'ny distrikany Sainte Marie laminy amin'ny ankapobeny fifidianana solombam-bahoaka amin'ny ampahany toto-saina omaly ho an'ny vondrona politika malagasy miara-miainga tsy vahaolana intsony ny famerenana ny fifidianana raha mbola misy trangana tsy fanaran-dalàna indray any amin'ireo distrika ireo. Miatra manomboka amin'ity volana aogositra ity ny etra 2,000 alaina amin'ireo mikarama latsaky ny 5,4 hetsy ariary raha toka tsy nisy izany teo aloha tsy ireo ihany anefa no miala mikarama mampiasa iray mbola misy ny latsakemboka aloha amin'ny CNAPS ho fitsinjovana ny ara sosialy izay voafaritra ho ray isan-jato sy ny latsakemboka ho an'ny fahasalamana na ny système médical inter-entreprise fantatry ny maro hoe OSTI ray isan-jato ihany koa io ny voafaritry ny lalàna amin'ny fenitetim-bola-panjakana na sy mpantsiana 7,4 Bajaj no miantoka amin'ny fivezivezen'ny mponina ao Antsiranana mahatratratra any amin'ny 700 izy ireo no miasa ao an-tampon-tanàna. Voatery mampihenana ny saran-dalana hatrany amin'ny 500 ariary ireo taksi ao Antsiranana vao afaka mifaninana amin'ireo Bajaj ireo. Vahiny Niandre Ndrenarsoa atao anatin'ny question d'actu pasteur Ratsarasotra Paul filohan'ny division adventiste aty amin'ny ranomasimbe indianina iresaka mahakasika ny fomba fijery mpitondra fivavahana ny fandalovan'ny andiam-balala sy ny tontolon'ny sosialy eny anivon'ny fiarahamonina. Farany any ivelany miisa 5 amin'izao fotoan'izao ireo firenena ahitana ny tazo Ebola ao andrefany Afrika. Ho amafisana ny fisavana sistany ho an'ny Sénégal manokana izay nahitany ilay mpianatra Guinéana nitsoaka tany an-toerana ka nitondra ny aretina. Etsakilany, laza kosa ny mpitondra teny ny firenena mikama fa tsy vahaolana ny fanakanana ny sistany io. Ny andinindin'izay avy hatrany. C'est à Tiavenau, hitanao avokoa. Premier choix, première qualité, TV LED, marque originale, subwoofer, synthétiseur, lecteur, sonorisation. Hitanao any magasin Baolay. Baolay ny tsara trano. Avec Premium by Jovena, roulez plus, dépensez moins. Puissance, fiabilité, confort, économie. Nouveau, taux de soufre réduit dans notre gasoil. Jovena, le plein d'énergie. Antananarivo sy ny manodidina Tropic Faya manolotra antsika Tournan Samgeza ao amin'ny Coliseum Antsontsombe ny alahady 7 septembre 2014 manomboka amin'ny 8 maraina afanainy Minas Black Nadia Banzaka Joeme Jerry Marcos Warian Q Meiza THT Martura Freedom Lenji sponsor officiel Mancafi Boutique partenaire New Pizza média officiel Cool TV sponsor THP. Reprise de haute volée sur les chaînes Canal+. Oubliez les succès de la saison dernière. Oubliez les exploits. Oubliez l'injustice. Oubliez la gloire. On recommence tout. Cette année encore, préparez-vous à vivre une saison de football extraordinaire sur Canal+. Retrouvez les meilleurs matchs de la Champions League, de l'Europa League et l'intégralité de la Premier League, sans oublier la Serie A et les plus grands moments de la Ligue 1. À bientôt sur Canal+.
Miraba tomboky lasy tomboky vavy tonga soa indray eto amin'ny fampalalam-baovao ny Cool TV manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nilamina amin'ny ankapobeny ny fizotra ny fividianana tany amin'ireo distrika 4 omaly na dia nisy aza ny olana kely teny ampiandohana ho an'ny distrika ny Belle-sur-Tsirbina sy Sainte-Marie vao fiara-potoana ihany zany raha ny fanazavana azo avy amin'ny senita. Ho an'ny antoko malagasy miara-miainga ilaina fepetra entitra ny fanaraha-maso sy ny fikirakirana ny fividianana mba tsy hisy ny olana intsony. Ery Rina Rabary. Taorin'ny fanafian'ny dahalo ny fokontany iray tao amin'ny tanànan'ny Belle-sur-Tsirbina ny aliny alakamisy teo sy ny olana tao amin'ny biro fifidianana tao amin'ny distrikany Sainte-Marie milamina amin'ny ankapobeny ny fifidianana solombavambahoaka amin'ny ampahany no tontosaina omaly. Fiarah-miasan'ny senita amin'ireo mpiara-mombonantoka kosa no hitondrana ny voka-pifidianana rehetra eto Antananarivo ka ho an'ny distrikany Sainte-Marie manokana dia ny voalohan'ny volana septambra izao no tonga eto ireo voka-pifidianana ireo. Ny fahen'ny volana septambra ho avy izao kosa no hivoaka ny voka-pifidianana Vonjimaika. Kanefa ny vinavina no resahan'ny Assemblée Générale ny Senita tamin'ny farany dia ny fahadimina ny fahenany volana septambra dia mety efa afaka mamoaka ny voka-pifidianana Vonjimaika izay zany hoe miandry ny fahatongavan'ny commissaire rehetra aty zany mba zahoanay manao ny validation finale satria mety misy ny bureau de vote mety hoe tsy ara-dalàna na ohatra zany ka azahoana manafona n'izay vokatra izay zany dia tsy maintsy ny Assemblée Générale ny Senita no mivory ka dia rehefa vory ny Assemblée Générale ny Senita dia ny fandrianay dia le 5 ou le 6 mamoaka ny voka-pifidianana Vonjimaika. Ho an'ny VPM malagasy miara-miainga tsy vahaolana intsony famerenana ny fifidianana raha mbola misy trangana tsy fanarahan-dalàna indray any amin'ireo distrika ireo. Ity vorona politika ity izay manana kandida telo amin'ireo distrika 4 namerenana ny fifidianana solombavambahoaka ireo. Ary enganeka tsy misy olana raha sanatry ny vava misy ny olana dia tsy ny famerenana ny fifidianana ny vahaolana rehefa fantatra fa misy tompona andraikitra ao anatiny fa ny fandraisana fepetra mikasika an'ilay tompona andraikitra ireny satria ny vahoakany izao ny sahirany dia ny fanjakana koa ny lany vola nefa ny fifidianana moa zany tsy maintsy averina ihany. Andrasana araka izany ny fametrahana ny mangarahara amin'ny fikirakirana ireo voka-pifidianana ireo. Andrasana toraka izany ihany koa ny fanajana ny safidimbahoaka mba tsy hisian'ny korotana intsony eto amin'ny firenena. Raha ny fanampim-baovao azo avy amin'ny senita hatrany dia ny fahavalon'ny volana septambra izao no fantatra ny voka-pifidianana ofisialy. Miatra manomboka amin'ny ity volana aogositra ity ny hetra 2 ariary alaina amin'ireo mikarama latsaky ny 5 alina sy 2 hetsy ariary raha toa ka tsy nisy izany teo aloha io no voafaritry ny lalàna amin'ny feny tedi-bola mpanjakanana sy mpantsina 420 sy 20. Fonona ny ampiatra izany avy hatrany avy eo anivon'ny fipama na ny fivodrona ny mpandraraha malagasy. Tokony ho hitan'ny vahoaka mangarahara kosa ny fiverenany hetrana lohany amin'ny asa ataon'ny fanjakana raha ny hevitry ny mpahay toe-karena iray. Fanadidiny raha antsika amin'ny Andro Randrianarso. Ho an'ny mpiasa iray mandray karama mahery ny 5 alina sy 2 hetsy ariary, 20 isanjato no hetra na hirisa nalain'ny fanjakana tamin'ny isam-bolana hatramin'izay. Manomboka izao kosa, lasa 2 ariary miampy ny 20 isanjato ny ambon'ny 5 alina sy 2 hetsy ariary zany. Ankoatr'izay, akana hetra 2 ariary ihany koa ireo mikarama latsaky ny 5 alina sy 2 hetsy ariary raha toa ka tsy nisy zany teo aloha. Tsy ireo ihany anefa no miala mikarama mpiasa iray, mbola misy ny latsakemboka aloha amin'ny CNAPS ho fitsinjovana ny ara-tsosialy izay voafaritra ho iray isanjato, sy ny latsakemboka ho an'ny fahasalamana na ny système médical inter-entreprise fantatry ny maro amin'ny hoe OSTI iray isanjato ihany koa. Antony roa ny voalazany avy eo anivon'ny sampandraharahan'ny fiobeny hetra fa antony nanaova ny fanovana io. Izy dia masivatra loatra rehefa ny dininy izy io dia tokony ho zakan'izany ny tranche de revenu izany fa ny antony tena lehibe dia pour raison statistique. Rehefa ny exonéré izy io teo aloha dia tsy dia manao les déclarations na ny obligation déclarative tsony ny mpampiasa rehetra hany ka dia tsy nananantsika statistique tsony zany hoe firy ny isan'ny olona mandray karama latsaky ny 5 alina sy 2 hetsy ariary. Ny antony faharoa dia ny fienona ny mpandohetra na ny vahoaka mihitsy satria no heverina fa tokony ho hisy ny contribution citoyenne dia manao fanamarihana foana ny malagasy amin'ny ankapobeny rehefa mihaino hoe maninona moa tsy averina ny karatra isan-da. Fiverenana miandalana amin'ny fametrahana ny karatra isan-da araka izany ity fanovana ity. Tsy filana raha teti-bola loatra araka izany fa fampandraisana anjara ny olom-pirenena rehetra.
nambaran'ny pahy toe-karena iray izay nanontaniana kosa fa tsy ny vahoaka ny malaina andohetra fa ny fiverenan'izany amin'izy ireo amin'ny alalan'ny asa izay ataon'ny fanjakana no tsy mangarahara. Tokony misy zany karazana hoe utilisation zany ciblée ny impôt. Ohatra zao raisitsika ohatra zany zao tamitsika zany zao ohatra ny zavatra tena hoe tsy mety zany zao ohatra hoe tsy mety zany zavatra tena hoe gravety zany zao ohatra hoe misaka emploi. Efa tapaka teny anivon'ny antenimieram-pirenena io lalana amin'ny fenitetim-bolam-panjakana io ka vonona ny ampiatra izany ireo mpandraharaha eo amin'ny sehatry ny ara-dalàna raha nambara ny filohan'ny Vaomirara toe-karena ny fivi-pamaha. Tamin'ny fihaonana ombieny ny rahana tamin'ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny fitondram-panjakana moa dia tsy nandrefa sosikevitra amin'ny kiasika an'io mihitsy izahay mpandraharaha mpitantana orinasa fa dia tahaka ny olona rehetra ihany koa izahay efa nivoaka ilay lalàna izay vao mahafantatra izay dia nefa tsy maintsy ezahana ny fampanarahan-dalàna mikasika an'izany zavatra izany. Nanteriny kosa nefa fa ny fampidirana ireo amin'ny sehatra tsy ara-dalàna mba handohetra ihany koa no tokony ho lara-pamian'ny fanjakana. Ray volana ty aorian'ny fiakaran'ny vidin'ny solika tsy manome solika latsaky ny 4,000 ariary intsony ireo mpanjara eto Antananarivo manoloan'izany mitaraina ireo mpitondra fiarakaretsaka izay mazana mpividy latsaka izay niakatra ho 4,000 ariary ny sarandalana ambany indrindra amin'izy ireny etsy ankilany raha toka tokony ho amin'ny tsy volana aogositra ity no hanomboka ahazo ny fanonerana na compensation ireo mpitatitra eto andrenivohitra niemitra ho amin'ny volana oktobra izany fanadiadina. Manomboka hita amin'izao fotoan'izao ny fiantraikan'ny fiakaran'ny vidin'ny solika tamin'ny iray volana lasa teo. Raha toka 300 sy 3,000 ariary ny litatra amin'izany, efa roa herinandro izay tsy mahazo lasantsy intsony ny 3,000 ariary. Manoloan'izany, isan'ny mahatsiaro fatiantoka voalohany amin'izany ireo mpitondra fiarakaretsaka. Io zany miankina amin'le hoe le course an'le taxi zany io. Zany hoe raha ohatra zany ianao mahita course zany ianao ohatra hoe 4,000 nefa ny ohatra hoe tsy amin'ny lasantsy latsaky ny 4,000 izy dia efa tsy misy tombony ho anao zany zay. Eny e, voatery tsy maintsy mampiakatra an'le course amin'le taxi zany ny mpitondra taxi rehetra mampiakatra an'le izy 20,000 satria le 15,000 teo aloha zany raha araka ny vidin'ny lasantsy amin'izao fotoana izao efa tsy mitombona intsony le course. Etraika an'izay zany ianao zany raha vao mahita olona latsaky ny 25,000 dia ohatra ny hoe tany tety tsy hitondra nefa le asa tsy mandeha dia lasa misy fiantraikany be zany zay ho an'ny taxi. Ny olona zany efa zatra le taloha misy course 15,000 mba kaikaiky nefa n'izao tsy mety intsony. Tsy maintsy hoe 25 sy ny tariny. Arak'izany voatery nampiakatra ny sarandalana farany ambany ho 4,000 ariary ireo mpitondra fiarakaretsaka. Etsy ankilany, mbola eo amin'izay fiantraikan'ny fiakaran'ny vidin-tsolika izay ihany, raha ny farazavana azo teny anivon'ny ATT niemitra indray ny fanomezana ny fanonerana na compensation ho an'ireo mpitatitra eto andrenivohitra raha toka tokony amin'ny tsy volana ity izy ireo no ahazo izany. Ny compensation mpitatitra zany dia eo mpikarakarana ny lafiny administratif amin'izao fotoana izao. Tsy afaka hiteny hoe roviana fa miverika eo mandroso le izy fa mikarakara sy manjary lasa mifamitapitaka masaka miteny hoe amin'izao na amin'izao fa tsy hoe io zavatra io satria efa manomboka manangona ny données rehetrarehetra izay na ny province rehetrarehetra any ary amin'izao tsika miteny zao. Tsy miatra amin'ity volana aogositra ity. Ny fin septembre début octobre any angamba. Hatreto, na dia voatery nampiarina aza ny fanatratrarana ny vidiny tena izy na ny vérité de prix, tsy mbola misy mifepetra azo tsapaitanana hanamaivanana ny fiantraikan'izay eo amin'ny tsirairay, indrindra fa ireo mampiasa fiara isan'andro, toy ireo mpitondra fiara fitateram-bahoaka ireo. Raha ny fanazavana azo ireo mpitondra fiarakaretsaka aloha hatreto, dia tsy tafiditra ao anatin'ireo azo fanonerana mihitsy. Folo taona ao aorian'ny nitetika safanamafisana niady atao amin'ny kolikoly. Tsy mbola nisy hatreto ny vokatra azo tsapaitanana amin'ity sehatra ity eto amintsika. Manomboka izao, ny kolikoly vaventy eny anivony ireny ratsamangaika isa tokony no asiana fanaraha-maso akaiky. Tetikasa izay arahan'ny Bianco sy ny ministeran'ny fitsarana ary ny CSC mifanolo-tanana ho an'ny folo taona manaraka. Nisy arak'izany ny fanaova-tso ny mpiara-miasa teo amin'ny telotonta hidirana bebe kokoa amin'ny ady atao amin'ny kolikoly avolenta. Fanadihadiana rahantsika amin'ny Kahiton Andriantsala. Aretina mikaiky ny fiarahamonina malagasy ankehitriny ny kolikoly. Iombana bebe kokoa amin'ny ady atao amin'ny kolikoly vaventy sy ny famerenana ireo harem-pirenena ny tompon'andraikitra mandritra ny 10 taona. Ho amafisina araka izany ny fampiarana ny lalàna sy ny lafiny fanadihadiana
ary anatsara hatrany ny fahaiza manao ny Bianco amin'ity taona ity. Hoentitra araka izany ny fanajana ny lalàna eo amin'ny fanaovana fanadihadiana, ny fanenjehana ireo trangana kolikoly. Na hoe gros poisson dia ezaka izay anao an'ireny dossier reny ka ny arakaraky ny fahafahanay amin'ny entimanana dia tsy maintsy natao sivana moa izany hoe iza ny azo traitena haingana mba ahazoana vokatra haingana. Dia rehefa fantatra eny zany dia efa manomboka manao an'izany zany izay amin'izao fotoana izao. Zay zany satronany fotsiny fa be lehibe zany ny drafitrasa nataonay mba mikasika an'izay. Isany ahitana trangana kolikoly matetika ny anivon'ny fitsarana. Efa nisy ny fikarandoha iraisam-pirenena ny toto-sain'ireo mpitsara avy eto Madagasikara sy ny avy amin'ireo nosy taty amin'ny ranomasimbe Indiana ny herinandro lasa teo. Tanjona ny fanamafisana ny ady atao amin'ny kolikoly eo anivon'ny fitsarana. Mbola lavitrezaka ny ady atao amin'ity sehatra ity eto amintsika. 10 taona aty aoriana tsy mbola nisy ny vokatra azo tsapahitanana eo amin'ity sehatra ity. Iarahantsika mahita fa hoe zany ady amin'ny kolikoly zany tsy vita vetivety ary ny iambo hoe ho foana io dia sarotra ihany satria mbola na tany amin'ny baiboly tany amin'ny taloha tany rehefa nisy foana ny kolikoly 30 na madiana an'i Jesosy dia kanefa na izany tsy zany hita ny voka-dratsiny ary dia tonga saina ny rehetra fa hoe tsy mety tsony dia fa andao amafisina ny ady amin'ny kolikoly. Tsy ny fitsarana irery akory ny voakasiky ny kolikoly eto amintsika. Efa mahenika ny sampan-draharam-panjakana manontolo izany amin'izao fotoana izao. Ny farana tamin'ny fomba ofisialy omaly ny tetikasa fanamafisana ny ady atao amin'ny kolikoly izay niarahany Bianco sy ny ministeran'ny fitsarana ary ny CSI ny fanolo-tanana. Ny kolikoly avolenta sy ny famerenana ny fananam-pirenena tsikelikely no imasoana manomboka izao. Eo amin'ny lafiny fampianarana kosa indray, platsaka sitrapon'ny Piscor miisa 2 no nanao fianianana omaly 7 Aogositra teo ambany fitarian'ny mpiandraikitra Rapsoltoerana Ramatoa Suzanne Sowell Riley, lanonana izay natao teny amin'ny trano fonenan'ny Masovio Amerikanina eto Antananarivo ary natrehan'ny ministry ny fanabeazam-pirenena sy ny talen'ny Piscor faritra Afrika hampianatra no antondian'izy ireo eto ary paritaka amin'ny faritra maro manerana ny nosy izy ireo fanadihadiana. Hiasa eo amin'ny sehatra ny fanabeazana mandritra ny 2 taona ireto platsaka an-tsitrapo Amerikanina ireto. Efa 3 volana mialoha izy ireo no tonga teto ary nanaraka ny fiofanana tsy ankiato izay nianaran'izy ireo ny teny, ny fomba mampanao sy ny kolotsaina ary ny fiofanana teknika. Arak'izany efa vonona hiatrika ny asa izy ireo. Te hanampy ny malagasy, te hampianatra anglisy, te naho te hianatra ny teny malagasy, ny fomba malagasy, mahafinaritra ny olona malagasy. Efa tamin'ny taona 3,790 no nisy ny platsaka an-tsitrapo toy izao. Hatramin'izay efa miisa 5,20 ireo Amerikanina no tanora Amerikanina toa azy ireto no tonga teto Madagasikara. 5,20 sy 900 isa kosa izy ireo ny avy eo anivon'ny Piscor no efa nilatsaka an-tsitrapo teto. Raha nambaran'ny talen'ny Piscor eto amin'ny faritra Afrika hanao ny asa sy ny fomba fanao eo amin'ny asa fanompoana sy fahafoizan-teny ireto tanora ireto. Ny fampiroboroboana ny firalahiana sy ny fifakazahoana amin'ny firenena roa tonta no tanjona. Équipe de santé fatsy éducation de tonga tamin'ny atsimo Madagasikara dia niasa tamin'ny CSB niaraka ny doktera amin'ny district Betroka commune nationale. Indraindray ohatra sarotra ny fiaina satria any atsimo Madagasikara any ambanivohitra tsy misy jiro, tsy misy rano mandeha an-trano dia indraindraiky manahirana fa tsy manino be loatra satria mahafinaritra ny vahoaka malagasy nandray anahy amin'ny communauté dia izaho tamana tsara. Any amin'ireo tanàna salantsalany sy ambanivohitra no voatendry asa ireto tanora 230 ireto. Hiara-iasa amin'ireo mpianatra sy mpampianatra izy ireo mba hampiakatra ny lanjan'ny fampianarana teny anglisy. Ny fampianarana ity teny pirenena ity izay tafiditra ao anatin'ny politikan'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Fantatritsika tsara fa vitsy dia vitsy ny mpampianatra amin'izao fotoana izao ny amin'ny lafiny teny anglisy ary indrindra ny amin'ny faritra maro samihafa nefa ny teny anglisy anisan'ny teny anankiray izay ahafatsika mampivelatra sy mampandroso ny firenena satria dia teny pirenen'izao tontolo izao ny teny anglisy ary dia ny fahatongavan'izy ireo dia tafiditra soamantsara mihitsy ao anatin'ny politika ny ministera ny amin'ny hoe rehefa mavita ny classe terminale dia sady mahay mifehy ny teny frantsay no mifehy ny teny anglisy ny mpianatra malagasy.
Isan'ny vaindondra rany ireto mpilatsaka amin'ny sitrapo ireto ny fanomezana tantsorika ireo malagasy mpampianatra teny anglisy eo amin'ny famokarana fitaovana enti-mampianatra tsy dia lafo vidy amin'ny alalan'ireo akora misy any an-toerana. Ireo badratra no miantoka ny fivezivezen'ny mponina ao an-tsiranana. Mahatratratra any amin'ny 700 isa izy ireo no miasa ao an-tampon-tanàna. Voatery mampiena ny sarandalany hatrany amin'ny 500 ariary ireo taksi ao an-tsiranana vao afaka mifaninana amin'ireo badratra ireo. Fanadidiny raha antsika amin'ny Mikael Ramarla. Raha 5,000 sy 4 ariary ka hatramin'ny 5,000 ariary ny vola miditra amin'ireo bajajy isan'andro. Tsy misy afa-tsy 2 ariary izany ho an'ny taxiville. Ireo faritra ivelan-tanàna sisa no andehana amponina taksi. Ho an'ny Dranaliva Mamy mpitondra taksi, ny fitsenana olona eny amin'ny saranam-piaramanidina sisa no asa afaka ataony. Voatery mampiena sarandalana araka izany ireo taksi vao afaka mifaninana. Ataonay samby mitady zay zao raha tsy mahazo client dia manao tarif 2005 eo amin'ny parabrise mba tovizina amin'ny bajaj. Essence miakatra prix midina fa tsy hita natao. Tsy mahazo miditra aty reo fa nanao accident taty zany reo suspend. Mifanohitra amin'izany zava-misy ho an'ireo mpitondra bajaj. Mampidibola ny fanofana sy ny familiana bajaj ao an-tsiranana noho ny famaroan'ireo mpizahatany mifamezivezy. Aleno ireo tanora mironana amin'izany sehatra mpiariana izany amin'ny ankapobeny. Ny antony safidianana anaovana taxi moto zany dia hitanao ihany fandeha miasa. Zany hoe zany tsy dia mahita asa firy ny tena dia manao taxi. Ny anton'izay moa tsy nino fa misy samihafana be zany amin'ny resaka hoe amin'ny fahazoana vola amin'ny 4L ndraiky taxi moto. Tamin'ny 2012-2013 nijanona hely zany nagnano formation ny mpampianatra teo dia reprendre ndraiky nagnano asa taxi. Manoloana an'ireo rehetra ireo vitsy ireo bus no miasa sy mitatitra any an-toerana. Anisan'ny masarika ireo mpitsidika an-Antsirana ihany koa ny fanofana fiara na ny moto. Manana vahiny ny fampalalam-baovao amin'ity ariva ity. Traktery mpikarakara avy ao amin'ny eto studio. Miarabanao dia tonga soeto amin'ny fampalalam-baovao ny Kolo. Miarabanao toraka izany koa dia miaraba ny mpanaraka ny vaovao ny Kolo TV rehetrarehetra. Ina moa zany ilay hetsika karakara ianareo? Izy io hetsika efa novizina foana hatramin'izay hoe hanao zavatra vaovao mbola tsisy nanao mihitsy zany zay resaka film an-tsehatra izy io lalaovan'ny mpilalao film rehetrarehetra malaza eto Madagasikara dia misy an'i Rajao, Raly, ry Cyril, ry Fouet, Francis Turbo dia misy ny mpihira be dia be misy 720 izy io mpihira malaza daholo koa andravaka an'le tantara arakaraky ny fisehon'le tantara zany no andravahany an'le izy. Amin'izay hoe efa raha pitso efa nitombotra ilay fotoana ohatrohatrany ahoana mety hoe fanomanana amin'izao fotoana izao? Vao avy niala teny Tsonjombe mihitsy zay io zao efa vita ny balance, efa vita ny kojakoja rehetra miandro fotsiny. Amin'ny fito sasany eo zany dia efa manomboka ivony vavahady izay miandry antsika rehetrarehetra anotrina an'io zavatra nomanina efa elaela zay ihany izy io zany ho an'ny mponina Antananarivo rehetrarehetra. Ina kosa raha mety hoe afatrao an'ireo mpijery antsika ny tokantrano any? Ho anareo zay maniry ny ahita fampisehoana hoe tsy mitovy amin'ny hatramo zay dia io izy izao hoeto daholo ny fianakaviana rehetrarehetra, hoeto daholo ny namana rehetrarehetra, hoeto ny sakaizanao, hoeto ny vadinao, ny zanakao indrindrindrindra fa film mampiomehy ho hitao dia efa vonona daholo zay dia nareo sisa ny andrasany. Eny ary misaotra anao ny vahiny teto amin'ny fampalalam-baovao dia amin'ny manaraka indray. Misaotra anao koa. Ny vaovao iraisam-pirenena kosa no entintsika manohy an'izao fampalalam-baovao izao. Miisa 5 amin'izao fotoan'izao ireo firenena ahitana ny tazo Ebola ao andrefan'ny Afrika. Ao mafisina ny fizavana ny sistany ho an'ny Senegal, manokana izay nahitana ireo mpianatra Guinéana nitsoaka tany an-toerana ka nitondra ny aretina. Etsy ankilany nilaza kosa ny mpitondra tenin'ny firenena mikambana fa tsy vahaolana ny fanakanana ny sistany. Fanadiny eo amin'ny sary ny France 24.
Miisa eny ireo firenena ao andrefany Afrika no ahitana antrangana tazo Ebola ankehitriny. Liberia, Sierra Leone, Nigeria, Guinée, RDC ary Senegal izay nisy ehoana omaly. Ho an'ny Liberia manokana izay nahitana ny toeram-pitsaboan'ireo marary ny Ebola betsaka indrindra, efa mihatsara ny hetsika hatreto ary mikasa ny hifindra toeran-kafa ireo mpitsabo. Tsy mankasitrika izany ny tany toerana ka miteraka savorovory madinika saingy lamina ihany amin'ny ankapobeny zava-nisy. Ho an'ny Senegal manokana izay nahitana ilay mpiandra Guinéana nitsoaka tany toerana taoriana lalàna fa voan'ny tazo Ebola, efa jaboana any toerana ny tovolahy eo amin'izao fotoana izao. Raha ny nambaran'ny ministra ny fahasalamana ny Senegal androany, amafisina fanaraha-masony sisy tany indrindra ny fidirana eny amin'ny seranam-piaramanidina. Efa nanomboka ny 20 ny volana aogositra lasa teo ihany koa no efa nanakatona ny seranam-piaramanidina ho an'ireo teratany vahiny any amin'ireo firenena efatra ahitana Ebola i Senegal. Etsakilany nanambara ny tompony andraikitry ny firenena mikambana fa tsy vahaolana io fanapa-kevitra andraisiny io eo amin'ny fanakatona ny seranam-piaramanidina sy ny fanapahana fifandraisana arabaritra eo amin'ireo firenena afrikanina andrefana. Mampitombo ny krizy ao amin'ilay firenena ny toy izao. Hatreto misy 73 ny isan'ireo olona ahitana ny soritra-aretina Ebola araka ny tatitry ny OMS. Raha ny vinavina atao anatin'ny teny volana ho voafeo ny virus ka 2 alina no mety ho voan'izany raha ny tombatombana. Vahiny ny Andro Andrianarsoa ao anatin'ny zanam-pandaharana question d'actu, pasteur Atsarasotra Paul, tompony andraikitra ao amin'ny fiangonana Adventiste, ny sosialin'ny mponina no resahana amin'izany. Dia mbola mamerina ny fiarabananao indray tomboky lasy tomboky vavy manaraka tsy tapaka ny fahita lavitra ny Cool TV, tonga soa indray atao anatin'ny zanam-pandaharana question d'actu. Tahaka ny mahazatra moa dia mandray vahinintsika rehefa asabotsy tahaka izao. Vahinintsika amin'ity anio ity ny pasteur Ratsarasotra Paul. Izy moa dia filohan'ny fiangonana Adventiste ho an'ny Afrika tapany atsimo sy eto amin'ny ranomasimbe Indiana. Izy ihany koa no filohan'ny fiangonana Adventiste eto amin'ny ranomasimbe Indiana no sady filoha-lefitry ny fiangonana Adventiste maneran-tany. Miarabanao tompoko tonga soa indray tavaverina eto an-tandrazana ary tonga soa eto amin'ny plateau ny fahita lavitra Cool TV. Dia faly miarahaba antsika rehetra, mafaly mandrakariva moa ny miverina eto an-tanindrazana. Dia misaotra tompoko. Amin'ny mahampitondra fivavahana azy moa dia ny zava-nisy tamin'ity herinandro ty avy hatrany no resantsika amin'ny pasteur Ratsarasotra Paul amin'ity anio ity raha tsy hivina kely ho antsika mpijery. Dia nisy ireo andiam-balala izay nandalo teto Antananarivo ny alakamisy farany teo, mbola nisy ambiny tamin'izy ireo moa omaly zoma sy androany asabotsy tonga tany Ambohimalaza moa izy ireo androany asabotsy avy any Maintirano ireo andiam-balala ireo raha tsy hivina ihany koa tao Ambohilava no namendrahan ireo teknisiana avy anivon'ny FAO ireo andiam-balala ireo fa fanontaniana kosa ho an'ny pasteur Ratsarasotra Paul mahalona izay zavatra izay maro ireo olona zany mandika an'izay hoe fisiny andiam-balala izay manakaiky ny farany hoy ny ankamaroan'ny olona. Ahoana kosa ny hevitrao amin'ny mampitondra fivavahananao mahalona an'izay zavatra izay? Voalohany indrindra aloha tsara ny mampatsiatsika fa ny baiboly ao amin'ny Matthieu 5:20 dia milaza ny amin'ireo famantarana ny amin'ny fiavian'i Kristy. Raha jerena tokoa ny ao amin'ny Matthieu 5:20 dia efa saika tanteraka avokoa ireo famantarana rehetra mikasika ny amin'ny hoe ny hamantarana hoe tena akaiky tokoa ny andro farany. Tsy voalaza mivantana ao ny amin'ny valala kanefa ao amin'ny baiboly dia misy resaka ny amin'ny valala. Andriamanitra dia niezaka mandrakariva ny merina ny zanak'Israely raha nania izy ireo, ary amin'izao fotoana izao dia ny azontsika lazaina zany dia ny nataon'Andriamanitra, ny nampiasan'Andriamanitra ny valala mba hamerenana ny zanak'Israely raha mandinika ny amin'ny testamenta taloha isika. Ka misy andininy anankiroa ohatra izay vakina amintsika dia ny ao amin'ny Amosa 4:4 ny andininy 5 dia lazainy eo hoe efa nasiko tamin'ny vary main'ny rivotra sy maty fotsy ianareo, ny abetsahan'ny tanimbolonareo sy ny tanimbolombokareo sy ny aviavinareo sy ny azo olivanareo dia nohan'ny valala. Ary eto zany le tapany farany amin'io andininy 5 nefa tsy niverina tamiko ihany ianareo hoy Jehova. Dia hita eto zany fa tamin'ny testamenta taloha raha ny fifandraisan'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely, tamin'ny namerenany Andriamanitra ny zanak'Israely nankeo aminy raha naniase izy ireo dia nampiasa ny valala izy mba
amperitreritra ny zanak'Israely atonga azy ireo iverina amin'Andriamanitra. Ny andininy anankiray manaraka koa izay azo vakiana dia ny ao amin'ny Joela, ao amin'ny testamenta taloha ihany zany, ao amin'ny Joela toko 2 ny andininy 5:20 dia lazainy eo hoe teny fampanantenana ity, ary onerako anareo ilay taona no hoan'ny valala dia ny koraika sy ny sopanga ary ny kijeja izay miaramilako betsaka nalefako amely anareo. Ny Baiboly zany dia milaza fa Andriamanitra dia nampiasa ny valala na tonga ny olona eritreritra mba iverenany amin'ny raha mandinikany zany ao amin'ny Baiboly isika. Ka ny azo ambara zany dia tokony amperitreritra ny zavatra tahaka an'ireny, amperitreritra ny hoe inona moa zany ny tokony atao. Raha mandinika indray ny amin'ny hoe andro farany isika noho ny fahafoizan'ny fotoana moa dia fitipitinina ihany le izy dia mety malasa eritreritra ihany ny fifandraisan'io ao amin'ny famantarana anankiray ny amin'ny fiavian'i Kristy dia le ao amin'ny toko 4:20 zany ao amin'ny Matthieu toko 4:20 ny andininy 7 dia lazainy hoe fa isy firenena hitsangana amely firenena ary isy fanjakana hitsangana amely fanjakana ary isy mosary sy horohorontany amin'ny tany samihafa. Ny anisan'ny asian'ny valala moa dia ny vary sy ireo vokatra ihany koa dia mety hisy akony zay eo amin'ny vokatra izay antenaina ary miteraka mosary izany tsy fampin'ny vokatra ateraky ny valala izany. Zany hoe zany raha fitinina ny valiteny dia tokony hatonga antsika eritreritra ny amin'ny hoe inona moa zany ny lesona tiana horaisina amin'izany. So misy afatra aza mba tian'Andriamanitra alefa amintsika ny amin'ny alalan'ny valala satria efa nampiasan'ny valala ihany izy teo aloha tamin'ny fifandraisany tamin'ny zanak'Israely efa indroa mihitsy araky ny andiny izay efa nivakintsika teo. Ka ny afatra ho antsika tsiraray avy zany ny zavatra rehetra izay mitranga dia tsy tokony horaisina ho tongatonga ho azy fa fampieritrretana antsika daholo tahaka ny nataon'ny zanak'Israely nampiasan'Andriamanitra izany mba hamerenana azy ireo ankeo aminy atonga azy ireo ibebaka. Koa ny lesona azo raisina zany dia hoe fotoana izao atonga antsika tokony anatona an'Andriamanitra bebe kokoa, tonga antsika andinika ny tenin'Andriamanitra bebe koa, tonga antsika hivavaka bebe koa anakaiky an'Andriamanitra ary hifankaty ihany koa satria isika dia nataon'Andriamanitra hifankaty. Tokony hamperitreritra hoe natao pasteur inona kosa ny anjara andraikitry ny fiangonana mahalona n'izay zava-misy izay mahalona an'ireo mpino zany izay ao aminy. Ny kristianina moa dia manana andraikitra ihany koa izy eo amin'ny fiarahamonina. Tsy azo atao no mialangalana ny amin'ny hoe kristianina zany dia tsy handray adidy, tsy handray andraikitra eo amin'ny fampandrosoana ny firenena, eo amin'ny indrindraindrindra eo amin'ny fankatiavana, eo amin'ny fampiraisan-tsaina, amin'ny ihany koa fanolokoloana ny saina sy ny fo. Ka ny adidin'ny fiangonana dia ny voalohany indrindra aloha araky ny mahafiangonana azy dia ny mitory ny filazantsara, zany no adidiny, mitory ny tenin'Andriamanitra, mahatonga ny olona anatona an'Andriamanitra, ary zany dia mahatonga ny olona izay manatona an'Andriamanitra ho matsiaro adidy kokoa, mahatonga ny olona izay manatona an'Andriamanitra izay mitsinjo ny mpiarabelona aminy, mahatonga ny olona manatona an'Andriamanitra izay mifankaty fa tsy mifampizarazara fa mahatonga azy kosa anatona an'Andriamanitra sy iraisaina sy fankaty. Ka ny anjaran'ny fiangonana voalohany indrindra dia ny fitoriana ny filazantsara satria zany no adidy izay napetraka Kristy mandehana tovim-pianatra ny firenena rehetra, mitoriana ny filazantsara. Ary ao anatiny izay fitoriana ny filazantsara izay dia ao ihany koa raha mijery ny soratany ny epistily izay nomen'Andriamanitra ny apôstôly Paoly dia milaza ihany koa izy ny amin'ny hoe adidintsika eo anatrehan'ny fiarahamonina, ny adidintsika eo anatrehan'ny fanjakana dia ny miara-miasa
manao zay mampandroso ny firenena, manao zay mampilamina ny zany ary manao zay fakatiavana bebe koa mba hiraisatsay. Aiza koa sara ny fandraisan-draikitry ny fiangonana adventiste mahalona an'izay adidy zay ny velabelarinao teo zay. Ny fiangonana adventiste dia miezaka eo ambany fahasoavan'Andriamanitra natanteraka ny baikon'ny Kristy mandehana mitory ny filazantsara, mitondra fanantenana. Ary zany indrindra amin'izao fotoana izao dia misy programa manokana zay atao ary zany moa ny antony anankiray ihany koa natonga ny tenanay ho tonga eto Antanindrazana mba andray anjara sy tondra ny anjara biriky amin'ny fanatanterana n'izany baiko izany. Misy programa ohatra zay anasana n'ireo olona tompona andraikitra manokana eto amin'ny tany sy ny fanjakana sy ny mpandrara sy ny reo zay atao hoe olobe eo amin'ny mpiaramonina zay atao Carlton ohatra manomboka rapitso, ary ny loahevitra zay dinina amin'izany dia ny hoe ny kristianina sy ny fampandrosom-pirenena inona no andraikitsika eo amin'ny inona no anjara biriky ny kristianina eo amin'ny fampandrosoana ny firenena. Manaraka an'izany dia any amin'ny faritra rehetra eto Antananarivo dia misy toerana zay natao iarana mandinika ny tenin'Andriamanitra. Ny loahevitra banjinina moa dia hoe fanantenana ho any Antananarivo, satria ny tena ilaitsika amin'izao fotoana izao dia ny hery sy ny fanantenana, satria betsaka ny olona efa tady ho raviravin-tanana, tady ho ketraketraka, ilaina tokoa izany fanantenana izany. Ka any amin'ny toerana rehetra, any amin'ny quartier, any amin'ny faritra rehetra any dia misy toerana zay efa natokana andinina ny tenin'Andriamanitra, ka ho antsika zay amin'ireny quartier ireny minona efa nahazo fanasana isika tongava manatrika n'ireny fotoana ireny, satria ao zany ny fampaherezantsika, ao zany ny andinitsika ny tenin'Andriamanitra, ao zany ny fampivavana sy ny fampaherezana, satria ilaitsika tokoa izany fampaherezana izany. Eny ary isaorana naiky ny vahiny teto amin'ny zanam-pandarana question d'actu, pasteur. Dia misaotra antsika rehetra ihany koa tompoko. Dia izay ihany koa no antsika manakatona ny zanam-pandarana question d'actu tamin'ity anio ity. Isaorana ianao niaraka tamin'ny hatramin'ny farany amin'ny fotoananao indray amin'ny heriny anio tahaka izao. Veloma tompoko. Aorian'ny fampahalalam-baovao amin'ny fiteny frantsay no anarahanao ny fanadihadiana manokana halaliany iarahana amin'ny sambana fampahalalam-baovao Nikolo iresahana ny tontolon'ny herinaratra eto Madagasikara. Izay ihany koa no entina mamarana ny fampahalalam-baovao amin'ity hariva ity. Misotranao nanaraka izany hatramin'ny farany, manome fotoananao indray amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.